sabotsy fahavalony volana aogostra ataony eny am'roapolo sy arivo manatry ny araba tokolo asytokoko vavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fandarana manokany télévision malagasy amin'ity indray mitoraka ity sika dia vahiny lavilavitra avilavitra no raisina ny tale jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny fanalamanga Kotri Tombosoa Sadly izy no vahiny atao anatin'ny fandarantsika resadresaka ny manodidina ny orinasa fanalamanga isika izaho aizy izy teo aloha amin'izao fotoana izao inona ny zavatra tokony ho fantatra ao anatin'izany orinasa izany. Miaraba anao le matao tale jeneraly ary tonga soa eto anivon'ny plateau ny télévision malagasy. Miarahaba namana Nathan ary miarahaba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana manokana izao. Fantariko voalohany aminao avy hatrany dia ny hoe salama ve ny orinasa fanalamanga. Raha narary izy teo namana Nathan dia azo lazaina fa efa anatin'ny fasitranana izy amin'izao na dia mbola misy ara ny ezaka tokony atao anatsarana bebe kokoa zay fahasalamana zay. Raha tsy salama hoy ianao zany hoe narary inona le aretina nanahoana nafahanareo miatrika zany aretina zany orinasa fanalamanga izany. Ya iarana malala fa efa 7 volana katroka zao no nitantanana ny orinasa fanalamanga ao anatin'izany zany dia nametrahana andraikitra goavantsika dia ny hanarenana ny orinasa ary indrindra afahantsika manao fitsiriana ihany koa zany hijerevana inona ny olana dia inona ny vaholana hoentina hanarenana izany orinasa izany. Inona le aretina ary? Ny aretina dia misy tokoa satria tena latsaka ankaterena ary anatiny ataontsika hoe fahasahiranana lalina ny orinasa fanalamanga tamin'ny nandraisantsika ny fitantanana tamin'ny 7 janvier 2026 teo. Zany hoe zany azo fintinina amin'ny ataontsika hoe olana ara-pitantanana goavana zany ny tena olany orinasa nisy tao amin'ny fanalamanga ary mizara 3 lehibe moa zany io olana io eo ny fitantanana arabola eo koa ny fitantanana amin'ny resaka mahaolona ary indrindrandrindra ihany koa zany ny fitantanana ny ala sy ny ataontsika hoe fitaovany orinasa. Malino tiako tonga dia ho teneninao le hoe inona le zavanitranga ary atao amin'le orinasa mahatonga an'izay aretina lazaintsika fa mafimafy zay. Voalohany aloha zany tiako marina fa nidirantsika teo zara raha ataontsika hoe naloha karaha manimpiasa ny tetibola zany hoe zany vola tao anatin'ny kitapom-bolany orinasa ary négatif ny bilan zay sy ny résultat zay ny vantanantsika teo zany ao anatin'izay zany dia reto daholo zany ny ataoko hoe ny antony tena lehibe nahatonga zay zavatra zay voalohany ny arabola zany misy vola zay tokony hiditra ao anatiny kitapony mbola ny orinasa dia tsy fantatra na fanahinina na tandrevaka dia tsy tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola izany dia zay kely tafiditra ihany koa zany dia mbola mivoaka sy avoaka amin'ny zavatra zay tsisy ifandraisany amin'ny tombotsoany orinasa akory mba tsy lazana fa fandaniana maimaimpona zay no namoahana ny volan'ny orinasa amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ihany koa zany fa moafazay zavatra tena vola be io namanana tamana azo fatarina dia leo fatarina fa raha tsy azo fatarina moa tsy maninona fa zoanao zay. Azo fatarina ka azo fatarina satria ataontsika hoe efa mandeha moa zany ny audity ary efa vita ny audittsika ary ray indrindra zany nahitana an'izay ataontsika hoe vola goavana zay nivoaka zay amin'ny tsy ara-dalàna eo amin'ny 8,500 millions d'ariary mahery eo zany ny ataontsika hoe vola nivoaka amin'ny tsy tokony ho izy sy tsy ara-dalàna tao anatin'ny orinasa rehefa nataon'ny fitsiriana. Io zany nahatonga le izy tsy nahavolo karaha man'ny mpiasa maro loatra le vola mihodina. Raha nampiasaina amin'ny tokony ho izy dia tokony manana mbava ny orinasa raha ohatra ka hoe tsara fitantanana fa nahatonga zay dia
fitantanana ataontsika hoe tsy mandeha amin'ny tombontsoa ny orinasa fa tena ny potehana zay ngamba ny azo ilazana n'lay orinasa fa orinasa matanjaka io orinasa io ary tena tokony ho ataoko hoe reharehany Madagasikara mihitsy amin'ny lafiny indrindra fitrandrahana ny ala zany ary reharehany ranomasimbe. Raha ny tokony izy tokoa dia ny orinasa fanalamanga amin'ny alalan'ny fahaizana mifehy ala ny fidiram-bolany zany hoe tsy mipetraka araka ny tokony ho izy zany zay raha izany filazanao azy zany. Tena tsy mipetraka araka ny tokony ho izy satria tsy nifantoka amin'ny tena antom-pisia ny fanalamanga ny fandaniana zay nisy. Raisintsika ohatra fotsiny zany amin'ny resaka baolina kitra. Eo amin'ny 5 milliards d'ariary ny vola nivoaka amin'ny resaka baolina kitra fotsiny ary ny tapahana zay ataontsika hoe ireo asa zay nisitrahany vahoaka any fotony amin'ny alalan'ny journalier mikojakoja ny ala dia efa tsy nisy nandritra ny taona maro vitsivitsy zay tapahana zay zavatra nefa tena zay no antom-pisiny fanalamanga fikojakojana ny ala ary fanarenana ny ala zay vao fitrandrahana ka zay ny anisany zavatra goavana zay zavatra zay natao famoaham-bola fotsiny baolina kitra ary ao anatin'izany no ahitanao zany prime ny staffiny baolina zany dia misy olona anankiray fotsiny ao anaty staff namana natao mahazo vola 20 millions d'ariary zao nefa tsy olona ray izy ao fa olona maromaro ka zay zavatra zay zany dia mifanohitra amin'ny tombotsoany orinasa lasa ireto mpiara-miasa ao anatin'ny orinasa no tsy misitraka ny vokatra ny asa zay ho ataony fa olona avy any ivelany na mpilalao baolina kitra marina fa tsy ratsy ny fanatanjahantena namana Natamayavy fa sao dia mba tsy zay ny antom-pisiany fanalamanga fa ato amin'ny fikojakojany ala zay antom-pisiny mihitsy zany no natao ankilabao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona ny paikady nentinareo tao anatin'izay fety volana zay? Misy paikady zany hoentina arakaraka zay olana nisy teo zany. Hitantsika angamba araka ny resaka teo dia ny vola tokony hiditra tsy nampidirina. Dia nanao paikady zahay ahoana ny ampitomboana zay vola miditra zay amin'ny alalana recouvrement ndreo vola tokony hiditra reo. Betsaka a miliarany maro ny vola zay an'ireo tokony alon'ireo exploitant zany hoe mpitrandraka dia ninina tsy nitakina le izy tsy fantatra hoe inona ny antony dia atsika zao niezaka nitaky an'izany rehetrarehetra zany na dia somary nanano sarotra satria izy le tenentsika zay hoe namana natao rehefa manontona ny tombontsoany sasany dia tsy faly izy fa tena betsaka ny fanaratsiana fanenjehana ary indrindra ataontsika hoe fanakorontanana ateraka zay zavatra zay fa tsy maintsy ilaina zay fahasahiana zay am'izao fanavaozana zao mba ahafahantsika manatratra ny vokatra zay sy manatratra ny zay manatanteraka zay mission zay nomenako zay zany ka ny vokatra azontsika am'izao dia ny tombo 10 avoheniny vola zay ny vantanana ny ataontsika hoe ny ao amin'ny kitapom-bola ny fanalamanga atsika zao miteny zao. Ao anatin'ilay fikolokoloana ny ala manahoana le hoe fikoloana ny ala mivadika ho kitapom-bola ho an'ny orinasa? Misy maromaro moa zany ny ataontsika hoe fikolokoloana ny ala misy ny aty amin'ny resaka fambolena aloha dia zay vao ny efa mitsiry kojakojaina mba ho lehibe azahoana zay ataontsika hoe ny fetra ilaina amin'ny fitrandrahana zany dia io fitrandrahana io zany dia rehefa tonga zay zavatra zay fetra ilaina zay zany dia zay no exploitena rehefa avy eo na izy ahodina na izy amidy izy mbola brut zay zany no raha ohatra ka nafantoka amin'izay fikojakojana zay sy ny sy ny fiarovana ny ala ny vola dia betsaka zany ny atiala
zay mbola mitsangana mijoro afaka trandrahana tsara araky ny tokony ho izy. Firektara moa eo amin'ny 200 000 hectares eo zany ny velarany io périmètre ny fanalamanga io fa atsika zao miteny zao moa zany tsy izy rehetrarehetra no rakotro ala fa efa tena andalana ataontsika hoe en voie de disparition ozy ny teny vahiny zay ny alan'ny fanalamanga satria efa kelikely pourcentage ny sisa tavela zany amin'io ala io ka tena ilana fiarovana zay sy ny fitrandrahana araka ny tokony izy. Iverenako am'izay lay resaka ny mpindresanao teo le hoe narary a de nitsabonay a dia am'izao zany izy ozy ianao manomboka miarina afaka mitondra ohatra vitsivitsy azo tsapahitanana ave anao tao anatin'izay tena hoe miarina te orinasa fanalamanga iteny. Nisy vokany tokoa namana nataony ataontsika hoe fitantanana no hititsika nandritran'izay fotoana fohifohy zay satria voalohany tsy vitany nampiakatra zay ataontsika hoe fidiram-bola zay tsika fa ny fehezitsika zany ny fomba famoahana an'le vola zany mba ho tombotsoa ny orinasa sy ny mpiasa ary ny mpiarabelona zany zay zany no namehezana azy nazahoana ny vokatra reto ny vokatra namana natao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Voalohany dia izy le niteneniko teo anankiray raha vola tsy ampiatrehana ny karama ray vola ny mpiasa no vantanantsika dia efa dimavoeny izao raha bilan négatif moins 431 millions d'ariary tany no ny vantanana teo dia positif izy anatin'izao premier semestre zao satria raha ny prévision tsika zany dia nioatra ny 100% tratrantsika am'izao tsika miteny zao any amin'ny 110% ny réalisation nataontsika zany vokatra zay zavatra zay ary rehefa ny fehezina fandanindaniam-bola fahatany na mitsiaraka ny tokony izy na tsy ara-dalàny dia atsika zao miteny zao dia afaka nanome reo nampisitraka ireo mpiasa izany vokatra azo zany tsika amin'ny alalany fambakarana karama teo iny hitanao ngamba iny didim-pajakana zay navoaka mametra farany ambany ny karaman'ny mpiasa ho 3 hetsy ariary iny dia efa vitantsika no nampiatra zany mivantana ary tsy vitany nampiarina tamin'ity volany ity fa mbola ny rappelena koa zany nanomboka tany amin'ny mars dia ny tena goavana indrindra koa zany ao amin'ny fikojakojana ny ala dia naverina ny fampiasana ireo journalier zay sady fampanananasa ny ponina any fotony amanarivony io namana natao dia nampitomboana 3 avoheny ny vola lanina ny fikojakojana ny ala sy fiarovana ny ala na amin'ny afo io na amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ka efa vahoaka amanarivony zany am'izao no misitraka any fotony nahazo asa ary tombony am'izay dia voaro ny alantsika voakojakoja manazo tombony koa zany ny orinasa natao. Raha ny fantatra tamin'ny nanendrenanao nanomboka tany amin'izay 7 janoary zay dia akoatran'lay famerenana amin'ny laony ny orinasa dia misy ihany koa lay fitsiriana fantatra maro amin'le hoe audita aiza izy amin'izao fotoana zao. Vita tokoa ny audity namana natao ary anisany ataoko hoe iraka goavana tao anatiny iraka zay nametrahanahy hitantanan'io vonjomaika zany izay fitsiriana zay zao zany vokatra zay fitsiriana zay dia afahantsika mijery inona zany ny perspective ho apetrakitsika inona ny lesoka inona ny zavatra tokony ho arenina zany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay ny valiny zay fitsirihana zay dia fintinina amin'ny ataontsika hoe teboka vitsivitsy manodidina ny 8 milliards 500 millions d'ariary ho ateo ny volany voaka tsy manara-dalàna teo anivony orinasa dia vola mivoaka tamin'ny ataontsika hoe caisse nefa tsy fantatra ny nampiasana azy satria misy tsy misy facture zany zay zavatra zay tentana any amin'ny 400 millions d'ariary any 450 millions d'ariary any zany vola nivoaka amin'ny caisse nefa tsy fantatra hoe inona andanina azy tsy misy facture akory
misy koa zany vola nivoaka tamin'ny alalan'ny ataontsika hoe chèque nefa tsy misy fanamarinana hoe nilanina tamin'iny tentina any amin'ny 340 millions d'ariary any zany zay vola zay ary tia misy anankiray zany somary nanahirana ihany mijery azy satria tena ataontsika hoe mibaribary ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'le izy satria misy vola nahodinkodina zany tao ataontsika hoe misy société fictive zay moa ilazana azy na hoe société zay tsy misy akory fa niforonina dia namoahana vola mitentina 775 millions d'ariary sy mada zay moa zany anaran'le société dia zao ny zava-misy io société io zany vonona dia hoe ohatrany hoe manao karazana resaka fanamboarana pylône dia mody natao hoe nanao appel d'offre zany le izy dia namaly hon'ny fanalamanga zay tsy asana fanalamanga koa zany resaka pylône zany dia ity taratasy ity ny namaliny fanalamanga an'le izy lettre de soumission zay moa ny anarany jereo moa na numéro ara tsy misy référence n'le lettre de soumission nalefany fanalamanga nefa inona ny vokany famoahana ny reto vola reto jereo famoahana vola zany eo amin'ny fanalamanga raha vo 500 000 ariary miakatra dia na izy par virement na par chèque fa ty jereo misesisesy ty moa zany facture zany hoe bon de décaissement namoahana azy zay numéro tonga dia blanconena daholo fafana zany dia ty vola ty sady tsy navoaka amin'ny par virement sady tsy navoaka amin'ny alalan'ny chèque fa tonga dia nalaina avy anaty caisse vola mitentina 230 millions d'ariary isaky ny maka ity voalohany tia dia navoaka tamin'ny 30 avril 230 millions d'ariary io dia ty anankiray faharoa tia navoaka tamin'ny 3 mai fa nakaiky zany 30 avril sy 3 mai zany dia namoaka 230 millions d'ariary koa namoaka koa ny fahatelony zay ataontsika hoe tamin'ny 30 mai ihany 230 millions d'ariary io zany fa mambola ao zany dia misy antanany tohatra procédure tokony arahana manaraka mandalo contrôle de gestion zay no anarany dia mandalo an'ireo zay vo afaka mamoaka vola fa ty dia tsy nandalo zany procédure zany akory fa tonga dia nivozina nirofina fotsiny tao amin'ny caisse dia tsy fantatra hoe aizany nanaovana azy fa i société io moa zany natao hoe karazana fomba namoahana azy amin'ny alalan'io société zay tsy misy io dia sombitsombiny fotsiny zay namana natan fa mbola betsaka zavatra ohatran'izany misy tao aiza moa eritreretanao fa tsy ho foaty io société io raha zay no anaovana azy manginy fotsiny le teo tamin'ny baolina kitra teo dia atao famoahana vola fotsiny eritrereto nandritra ny fitantanana teo aloha 5 taona zany dia any amin'ny 5 milliards d'ariary any vola nivoaka tamin'ny baolina fotsiny ary 1 milliard 500 millions d'ariary amin'io dia tamin'ny 2025 ny any namoahana azy fa betsaka ny mahafantatra namana natan fa nisan'ny mpilalao baolina ary tia baolina ary betsaka ny fanontaniana mandeha ankehitriny satria le mahafantatra somary manontany tena hoe ohatrany tia baolina io DG io zay fa naninona ny foanan'le baolina tsy baolina namana natan no ratsy ilaina baolina ilaina fanatanjahantena ary mbola misy zany atsika miteny zao dia noentina handeha anamafisany firaisankina sy ny ataontsika hoe fiarahana ao anatin'ny mpiara-miasa sy ny cohésion fa tsy natao kosa ny fanalamanga dia andeha andany an'izany amolavola ny olona ho fantadaza eran-tany amin'izany baolina kitra zany hoe any amin'ny Champions League zany tsy anjana ny fanalamanga zany satria efa misy tompona andraikitra amin'izany ao atao anatiny ataontsika hoe fanjakana amin'ny alalany ataontsika hoe fédération football malgasy zany dia reo zany dia efa natokana ho an'izay fa ty dia natao famoaham-bola fotsiny zay ny fahitako azy rehefa natao ny fitsiriana satria ohatraohatra ny ty nazavaiko teo navoaka tamin'ity société ityko famoahana vola ho an'io baolina kitra io
efa eny am-pilatana manam-pahefana zany le fitoriana sy ny audit nataonareo voivaly zao moa zany vao ataontsika hoe vita tanteraka le audit ary vao zao zany efa lasa amin'ny antanantohatra ny fitondram-panjakana ny valin'izay audit zay dia miandry zany atsika ny vokatra zay fa mino afa amin'ny fanavaozana zao dia tena fanarenana ny zavatra ho atao ary ny ataontsika hoe fanenjehana n'izay ataontsika hoe namotika ny société orinasam-panjakana zay ny mety ho vokan'ity zavatra ity natao fa efa vita tanteraka ny audit. Raha izay zany hoe efa vita ny audit miandry ny valiny nareo ve tamina tonga abanao tamin'ny volana janoary hatramin'izao nametraka vina mba na vision hoe ahafahana mitantana sy mitondra ny orinasa toy ny salama tamin'ny fotoan'androny indray efa manana vina moa zany tsika fa mialohan'izay dia tiako koa zany manamarika an'ity satria anisany zavatra tena namotika koa zany ny orinasa koa zany ty zavatra teneniko ty indrindra ny fitantanana ny maholona zany tao zany ny vantanantsika dia ataontsika hoe fisaraham-bazana sy fivakivakisana nisy teo amin'ny mpiasa zay niteraka ataontsika hoe loniloniny sy frustration tamin'ny sehatry ny asa zay tratran'le mizana tsindrinila zay nataon'ny mpitantana marina fa avy amin'ny mpitantana zany mahatonga zay zavatra zay fa tsy avy amin'ireo mpiara-miasa akory satria misy omena tombondahana ny olona ataontsika hoe mitovy andraikitra mitovy mari-pahaizana no ny recrutevany azy mitovy ny ancienneté-ny dia karama tsy mitovy natao satria misy fanakaiky ny mpitantana ary misy ataontsika hoe zanaky ny kalo hafa nisy zay zavatra zay ary ny tena loza dia ity rehefa mahita zavatra tsy mety ataon'ny mpitantana ny sasany amin'izay hitretina fa tsy akaiky azy dia tonga dia na izy affectena na izy roahana tsy amin'ny antony nisy zay fandroahana zay ary ny orinasa no ataontsika hoe mibaby zay ataontsika hoe antson'zay zay atsika zao amin'ny teny zao satria mitory le olona dia mahazo rariny izy any amin'ny fitsarana zao ny orinasa dia condamné handoha honitra mitentina 49 millions d'ariary ho an'olona anankiray ka nataontsika natao rehefa tonga dia nijery zay akaiky nakahetaheta-nareo mpiasa inona ny maharary anareo dia avy aty amin'ny mpampiasa indray no niezaka hametraka ny ataontsika hoe fitoviana ao anatin'izay ary nisy paikady natao tamin'izany fampiresahana tamin'ireo mpiasa zay nafantarana inona ny tena maharary aminy ary reo le olona zay efa voaroka ka mbola anatin'ny procédure ny fitoriana dia hita fa nazahoana taratasy avy amin'ny inspection de travail fa tsy rariny no nandroana azy naveriko tsy ray ihany naveriko zany am'izao amin'izay zavatra zay satria hita fa tsy rariny inspection de travail efa manome manamarina ny aviany fa hoe tsy tokony nroahana io mpiasa io dia mbola roahana fotsiny satria hoe tsy zanaky ny kalo hafa zay zavatra zay anisany tena somary nanahirana tamin'ny orinasa io fa atsika zao miteny zao nohony zay fifampienoana sy fametrahana leny tamin'ny tovo zay amin'ireo mpiara-miasa dia nahatsapany mpiara-miasa fa tonga amin'ny iritretany azy zany ny fitsinjovany ny sosialy ny mpiasa ary tamin'ity tsika vao afaka nanome indray ny ataontsika hoe solompety tamin'ny asaramanitra ny fety-pirenena teo zay tsary nisy efa fotoana maromaro zay taona maromaro dia tamin'ity manisitraka satria iezahana zany ny vokatra izay azo amin'ny asa dia mba hisitraka ny orinasa sy ny mpiara-miasa fa tsy hoe olona recrutena avany amin'ny baolina kitra no misitraka bebe kokoa ny olona zay hitanao fa hoe nilofoka niezaka nahafahana mampandrosy le orinasa zay zany ny tanjona ary ny tanjony zao fanavaozana zao ihany koa zay zavatra zay ahoana ny hampipaka
amin'ny sarambabe-bahoaka indrindra ny mponina ny fotony vahoaka ny fotony sy ny mpiaramiasa ary ny tombontsony olo bebe sy ny maro zay zany ny fantohana fa teneniko aminao namana natan mafy ny fankalana mahazo aho am'izao a tsy mora satria reo olona efa zatra nahazo tombon-dahany reo zay efa betsaka zavatra efa ataontsika hoe azony ampiasaina zay zavatra azony rehetrarehetra zany am'izao a indesina naratsianatsika hikrena fikorontanana ary indrindra anenjehana atsika amin'ny instance rehetrarehetra sorana moa zany ny fitondram-panjakana fa tsy mihaino feon-dakolositokana ary ny tena raha te moa zany miezaka manao tatitra am'izay zavatra zay a mba tonga amin'ny mpaniraka mialoha zany a ny tatitra tena marina fa za miteny aminao miatra manaina io namana natao betsaka ny miandry anambo zao a amin'ireo ataontsika hoe hitanao reo mpitrandraka vitsivitsy izay zatra lalandririnina ka namotika n'ity orinasa ty tsy nandovola n'ity orinasa ty zay a nametrahako zay a fepetra hentitra zay a rehefa tsy mandoha dia tapahana amin'ny contrana tezitra reo tsy mipetraka zareo atsika zao miteny piasa reny zany efa naverina le nitapahana contrat sa natao hono le piasa tapaka contrat zany efa miverina efa miverina le zay piasa ka nitapahana contrat ny roahina amin'ny tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna dia naveriko firy zao mipiasa mo piasa fanalamanga am'izao zany dia manodidina eo amin'ny valonjato eo ny piasa raikitra fa atsika zao miteny zao satria nahazo vokatra tsika dia nampitomboana 3 avohely ny vola natokana ho an'ny fikojakojana ny ala dia ny recruter arivo amanarivony zany journalier zay sady fanomezana asa ho an'ny mponina ny fotony no sady tombony ho an'ny orinasa satria mitombo zany ny ataontsika hoe mihena zany ny ataontsika hoe fankahalana ataon'olona amin'ny orinasa teo angena mananatan satria misy mizanatsindrinila koa zany ao amin'ny fitrandrahana amin'ireo mpitrandraka zany olombitsy ataontsika hoe eo amin'ny dizaine eo fotsiny ange mifehan'ny fanalamanga io ala be dehibe ny fanalamanga zay nyteneniko anao teo io zany dia olombitsy ihany tanàna ary ny tena loza dia ty zay tsy azo eritreretina tsy azontsika eritreretina fanalamanga dia tsy manana anaty parcelle raitsika miteny zao zay tompony maniry ny atina lasan'ireo mpitrandraka vitsivitsy nomena tombon-dahany reo olona anankiray teneniko aminao amin'ireo vitsivitsy reo misy manana atao hoe section 10 zany inona moa ny atao hoe section 10 section anankiray a dia 1000 hectarany dikan'izay zany any amin'ny 5000 hectare olona ray fotsiny zay nge mahatonga ny hatezeran'le zanaky moramanga ny vahoaka ao amoramanga satria maninona moa zahay tsy afaka misitraka ny orinasa zay misy eto aminay fa olombitsy fotsiny satria zareo manambola zareo zany no efa ataontsika hoe omena tombon-dany amin'ny zavatra ka zay hatezerana zay indrindra no niteraka ny frustration amin'ireo mponina ny fotona zay nge anisany mampirongatra io doro ala sy fitrandrahana tsy ara-dalàna famotehana ala io e hatezerana io anisan'zay vokatry ny hatezerana fa hoe tsy misitraka ny olona ary zay indrindra nametrahantsika paikady nanaovan'io recrutement zay fokotany nanao convention miaraka amin'ireo commune sy fokotany tsika zany a dia homponany ihany omena tombony amin'io fanomezana asa ifotony io zay moa ny atao hoe emploi vert hozy ny fomba fiteny zay anatiny ataontsika hoe vina tanteraka ny ministerany ataontsika hoe environnement zany ministerany environnement am'izao fotoana zao dia zay no mahatonga ireo olanareo namana natan fa tsy mora ho zany no miatrika an'izay zavatra zay satria zatra lalandririnina reo ary zatra zay gaboraraka zay nefa raha tsy mroso am'izany atsika tsy afaka hanarina n'io orinasa io dia zay teneniko aminao hoe saky no milaza androany fa andalan'ny mpahatsarana io orinasa io ary azo atao tsara ny manarina an'io tsy fotoana elakory raha misy ny finiavana sy fitiavana ary indrindrandrindra fahasahina hiatrika an'ireo olona efa anatin'ny tambazotra ianao zany mahasazo
say a natao matona asaha nanao an'io raha tsy say a tsy tonga tamin'io vokatra io ary mbola betsaka nohony ataony mbola hatao raha ilaina zany zay sadytsika dia efa 30 minute aleo faraparanana ny fandarana inona no mety hofehiny izay zavatra rehetra nyresantsika izay a dia mbola afaka manome toko ve ianao fa izay vokatra tsara azonao atao anatin'ny fito volana izay dia mbola hitoy amin'ny orinasa fanalamanga afaka mijery sy manao fitaratra anao ve zany zao ny mpiasan'ny fanalamanga fa ianao ilay misy anavitra ny orinasa fanalamanga ny tonga lafatra moa tsy misy namana natan fa ny ezaka natao raha ny fahitako ny orinasa io namana natan dia tsy orinasa tokony handalo fahasahiranana akory fa noho ny etraketraky ny mpitantana sy ireo zay ataontsika hoe mpanao tantely afadrakotra ny orinasa zay nahatonga ny orinasa io tafiditra amin'ny izay lalina zay tafiditra amin'izany fahasahirana zany azo atao tsara manarina ny orinasa io amin'ny fotoana foho fa mila finiavana fahasahina hiatrika an'izay satria miatra manena io namana natan za dia efa miteny satria efa misy miteny ihany amin'ireo mpitrandraka vaventy sasantsasany fa hoe nandaniko fananako io DG par intérim io dia tsy maintsy ataoko fomba ny ialanyio eo satria fiainako manontolo izy no potika ozy izy satria se zatra nanao an'izay gaboraraka sy nahazo tombon-dahan'izay eritrereto ny fiatrehana an'izany namanana tamin'ny tebotebo foana ny tena fa tsika moa zany ao anatin'ny fanovana antsika amin'izao raha tsy sa zay no mahatonga ty firenena ty mikorosy fahana io satria noho ny tahotra ary noho ny zay tsy manana finiavana hitondra ny soa ho an'ny firenena sy orinasa ary indrindra ho an'ny mpiarabelona fa naseho zay fahasahina zay ary mino maromarina fa mbola betsaka noho ny efa vitany mbola miandry amin'ny orinasa io fa azo atao tsara manarina an'io fa zay fotsiny tsy tokony ho atahorana zay ataontsika hoe falainana sy fankahalana zay satria zay moa zany nataoko hoe slogan iainako namana natan raha halan'olona noho ny zavatra tsara ao ataoko raha halan'olombitsy noho ny zavatra tsara ataoko ho an'ny mpiarabelona ny besiny maro dia hafaliana ho ahy zay zavatra zay ary tsika dia tsy natao ho tian'olona rehetrarehetra fa miaigna amin'izany dualité zany entre le bien et le mal zany hoe safidy ny fiainana ho alan'olona ty zavatra tsara ve sa ho alan'olona ty zavatra ratsy dia mazava ny safidiko namana natan aleo rehefa ho alan'olona ihany amin'izay zavatra tsara ho ataonao ho an'ny mpiarabelona sy ho an'ny firenena toy zay ho alan'olona amin'ny zay ataontsika hoe gaboraraka sy ny fitsinjovana ho an'ny tombotsoa manokana fitsinjovana olombitsy zay ny safidy namana natan ary zay indrindra no nanekeko ty iraka ty na dia mafy aza fa vita ihany io raha misy ny fahasahina misy ny finiavana ary misy ny fitiavana hampandroso ny orinasa sy ny mpiarabelona ary indrindra ty firenena ty fa mbola ataontsika hoe ampahany kely zay namana natan fa sahako miteny aminao fa enimbolana manaraka io karaha mbola mitohy zay finiavana sy fahasahina zay roa voheny ny vokatra azontsika amin'izao no ho azontsika amin'ny farantaona sahako milaza zany raha hoe mitohy izao ataontsika hoe fahasahina sy finiavana ary fitiavana hampandrosy orinasa zany fa orinasa tokony atanjaka io ary efa nanana ny lazany teo aloha afaka verina tsara io namana natan fa io arakaraka an'izay mpitantana ihany ny mpitantana samby amin'ny tanjony rehefa tonga eo amin'ny toerana nametrahana azy tanjontsika mazava izy teo zay nyteneniko zay ampandroso ny orinasa hitsinjo ny besiny maro ny mpiasa sy ny ponina ary ty firenena ty mba fandraisana anjara kely zay mba vita zay namana natan na hiatra manena dia vonona ny tenanay ny hanohy an'izay zavatra zay naizanaiza ny toerana
ametrahana iraka tsy voatery amin'ny fanalamanga akory fa eto moa zany no nametrahana iraka na manana tan dia atao ampitiavana sy ampanetrentena izany rehetrarehetra zany na dia hiatra manaina ara ny vokatra zany noho ireo tambanjotra efa zatra mahazo tombon-dahina amin'io gaboraraka namotika ny orinasa io. Isorano le matotale generaly sao dia mbola misy afatra hoan'ny mpijery? Ny afatra dia tsotra ihany amin'ny mpijery indrindra moa zany amin'ny mpiara-miasa. Fisaorana aloha zany ho an'ny mpiara-miasa satria matoa azo zao vokatra zao tsy zah rery na manana tana tonga an'io vokatra io fa mba resy lahatra angambany mpiara-miasa fa tena andeha amin'ny tokony ho izy ho an'ny tombony soany orinasa sy ny mpiasa ity fitantanana vaovao ity ary efa nisitraka zany zareo araka ny voalazantsika teo zay efa azo tsapain-tana faly ny mpiasa zay ny saorako satria ny fanometanana tokoa zany ny mpiasa ary ny ravina ny disadisa zay nisy teo amin'ny mpiasa samy mpiasa sy ny mpiasa sy ny mpampiasa zay no nataontsika voatsela zay no fikena amin'ny tampihavanana iny hitantsika ngamba iny dia faly ny mpiasa zay ny saorako mpiasa voalohany dia ny hafatra zany amintsika ataontsika hoe mpiara-miasa ny mpitrandraka ary ny mponina dia fangatahana fifanomezan-tanana tsy mora io namana natao io société io dia anisan'ny mamelona ataontsika hoe tokantrano maro na mivantana na ankolaka raha io société io nipotika ataontsika hoe fahity betsaka ny tokantrano sahirana betsaka ny olona very asa dia ndaotsika hifanometanana ho an'ny tombony soa ny orinasa mba hazahoantsika mponina ifotony ary zay isaoran'ireo fikambana ny zanako moramanga ny tenako ary saorako ihany koa zareo satria nanome an'izay tolotanana zay hiaraka hiady amin'ny tsy mety tao anatin'izay rehetrarehetra zay ary io ataontsika hoe mizanatsindrinila amin'ny fitrandrahana io amin'le tokony hisitrahany be sy ny maro azy dia efa anatiny manarina an'izay tsika fa reo olona zay manana section be dia be ireo dia tsy maintsy ho averina aloha zany mba hisy parcelle ho an'ny fanalamanga satria tsika zao tsy mananana parcelle ray rehefa mitady hazo tsika dia mangataka amin'ireo mpitrandraka dia mitaona anareo zahay ndaotsika hifanometanana hikolokolo sy hiaro reo ala reo dia rehefa mamokatra reo dia mandroso ny société dia ho tonga amintsika sy ativilanitsika tsirairay ihany vokatra zay fa eto dia mampanantena fa hanao zay kely mba vitako amin'izay fampisitrahana io orinasa io ny saramabem-bahoaka zay satria zay ny vinany fanavaozana zay ny iraka azo na defo ny fotoana ary na defo voafetra ny fahefako tanatin'izay satria intérim na mbola nazahoana zao vokatra zao mino matoky maromarona fa raha samy mifanometanana miara-mientana miezaka amin'izay tsara ho an'ny société sy ny mpiarabelona zay dia ho roa aveny telo aveny io no vokatra ho azontsika amin'ny farantaona ary voarina amin'ny fotoana fo io orinasa io sahiko miteny amin'izany namana natao izay no lava zay no foy tompo lasitoboko vavy satria nitondra ny zava-misy teo anivon'ny orinasa fanalamanga ndray matotale général pisoltoerana ndray mato coterie tomboso sadily tao anatin'izay minitra vitsy izay tsara ndraha mazava nazava amintsika angamba hoe inona ny zava-nisy tao anatin' izay orinasa izay taiza izy teo aloha ary aiza izy amin'izao fotoana izao mirasoanao ndray matotale général totosany asanao eo anivony izany andraikitra amin'ny fanarenana ny orinasa fanalamanga izay kosa makasikatsika tany tokantrano nanaraka sy nanjoi fandarana hatramin'ny farany amin'ny manaraka indraisika miondra tao anatin'ny fandarana manokany télévision malagasy veloma tompoko.